Pifaliana mandrakariva ny mbola miona amintsika mpanaraka ny pejy RGL amin'ity androany ity fa 1 ny volana marsa talata anatin'ny herinandro masina. Raha ny safidiko manokana dia ny hoe ny herinandro masina dia atao hoe herinandro mpahanginana sy herinandro fandiniana. Kanefa tsy afaka ny angina aho androany satria rehefa misy zavatra izay ekina ny ain'ny vahoaka dia tonga amin'ilay teny Jesosy hoe na dia hamonjy andro sabata aza rehefa misy ondro latsaka ao am-patsakana dia azo dinganina ny fanajanana andro sabata, tsy hoe hamonjena an'ilay ondro latsaka fa ilay fatsakana izay isy an'ilay ondro latsaka maty dia tsy azo sotroina intsony ilay rano, utilité publique ambony lavitra noho ny fivavahana. Averiko indray, utilité publique ambony lavitra noho ny fivavahana. Ka ataoko transition sady zay ho an'ireo olona izay voakarama ary teneno ny patron nareo ho sasatra fotsiny hiteny aty amiko hoe ataovy ny asam-piangonana fa aza mandany andro amin'ny politika. Utilité mpiangonana ambony lavitra noho ny fivavahana. Rehefa mahakasika ny ain'ny vahoaka dia etika ny aina, ny etika ny Jesosy, ka dia diso be ianareo satria nareo koa mampisaraka ny anthropologie grecque, ny anthropologie hébraïque, zany hoe tsy mampisaraka ny vatana, saina sy fanahy. Ianareo no mametraka hoe any ny ara-panahy dia andany ianao any, aleo anay ny ara-nofo. Tsy voafitakao amin'izany zahay, ka dia horerakeo nareo. Faharoa manaraka an'izay, alohan'ny hidirako amin'ny antondresaka, dia tena ao anatin'ny vocation sy ministèrako mihitsy zany satria ny niatsona dia ny fiatsonan'i Jérémie mpaminany le hoe anongotra sy anjera ary andrava ary anorina sy amboly. Dikan'izay zany lazainareo fa mpanakorotana dia eny tsy maintsy korotanina ny hevi-dratsy sy ny fikasana ratsy rehetra mba tsy hamaka eo anivon'ny fiarahamonina. Karaha izay ve moa no définition nataonareo mpanakorotana dia tsy maninona fa raisiko voninahitra izany. Araka ilay teniko foana hoe ny divay vaovao tsy atao anaty sy mihoditra tota ary tsy misy olona manorina trano eo ambony onaona. Zay no hoe irositsika amin'ny manaraka. Vaovao lehibe moa zany navoakan'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka eo amin'ny pejiny officiel izay ovakiko eto ilay izy, dia avy eo hitondra fanontaniana sy fanamariana. Fanantenana vaovao ho an'ny ady homamiadana androany tamin'ny 30 mars zany. Voalazany ity fa communication ity hoe pejy vaovao amin'ny tantaran'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara no nosokafana androany omaly zany. Vita sonia tamin'ny fomba ofisialy ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana fanavaozana ankehitriny sy ny orinasa PT Holdings, mikendry ny anangana ivitoerana mpitsaboana manokana ho an'ny homamiadana eto Madagasikara. Dingana lehibe ho an'ny fahasalamam-bahoaka ny fametrahana ivitoerana manokana toy izao mba hanalefahana ny fahasairanan'ireo manana marary indrindra ny lafiny ara-bola, satria dia tsy mila mivoaka any ivelany intsony izy ireo fa afaka hisitraka manteraka ireo fitsaboana rehetra ilaina hiadiana amin'ny homamiadana rehetra mety mahakasika ny vatan'olombelona iray. Ity ivitoerana ity izay misy ireo fitaovana teknôlôjia avolenta manaraka ny fenitra iraisam-panena toy ny IRM, imagerie par ressource résonance magnétique, sy radiothérapie ary ireo maro hafa. Izany rehetra izany dia natao hanomezana fitsaboana feno sy mahomby eto Madagasikara. Fanamby hanova tanteraka ny fomba fitsaboana ny homamiadana eto Madagasikara ary hanangana rafitra ara-pahasalamana matanjaka sy maharitra ny tetikasa toy izao. Marina fa vokatry ny fiarahamientan'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny gouvernementany Afrika Atsimo ity dingana lehibe ity, maneho ny finiavana iraisana hanatsarana ny fahasalama-bahoaka sy ampiakatra ny kalitaon'ny fitsaboana eto amin'ny firenena. Miasa miaraka ho an'ny fanovana, manana sitrana amin'ny firenena sy ny fitaleavana ny serasera. Saona tompoko, mahafinaritra be ilay vaovao mahafaly. Inona moa ny mihoatran'izany dia ny mba ahafahany malagasy mitsabotrena tsy makaty aim-pitantsony sady lafo no mazana be. Ary anisany anatin'ny foto-kevitra izay nivoizinay ny hoe tokony hipetraka ny toeram-pitsaboana tahaka an'ireny hoe centre de dialyse sy fanaovana imagerie ohatran'izao.
Fa je ne veux pas être de trouble fait, mais misy zavatra mampametra panontaniana ao anatin'ity resaka ity. Misy iran'ingay Patrick Bruel zay amboako azy manao hoe qui a le droit de faire ça à un enfant, lui faire croire des choses qui n'existent pas. Zany hoe eto zany zay de tena feno kitana ny masonay, feno fanantenana, feno fahasambarana fa afaka hitsabo tena ilay vahoaka malagasy, tsy mila mivoaka tsony ny ranomasiny océan Indien mba hitsabo no mamiadana. Izany tsy maniry an'izany. Fa zay tsy teo diso fanantenana, sao lahy ka tsy zany akory. Zay natonga nanao le lohateny hoe tena marina ve. Satria nahoana? Iveranako kely ny mombamomba n'izy ity. Eto aloha dia ialako tsindrindra amin'ny ramatoa ministre ny fahasalamana, tsy manana olana personnel aminao aho, satria fandroany azy zany zao manao intervention eto mivatana amin'ny ministère ny fahasalamana. Tamin'le resaka impox ary mbola misy zavatra iverenako kely rehefa avy eo tamin'le zaza zanaky Maman Stécie, mbola hoy resaka koa iny aoriana kely eo. Fa fahasalamam-bahoaka tia dia enao moa ny première ligne dia voatery mahakasika anao le izy, tsisy idiran'ny nomination nao na debe ary ny olona miresaka momba an'izany, ny amin'ny atao hoe vie privée anao tsy m'intéressé azy zany fiainanao. Ny hoe compétence pour moi koa on n'a pas besoin de hoe tena ultra compétent vao isahana asa-panjakana satria be debe ny technicien miara-miasa aminao, tsy olana amiko zany. Fa ny azy zao hoe aza ivarotana no fotsiny izahay satria zay zany zao de efa manantena fa tsy maintsy hitsabo tena Madagasikara zay voan'ny mamiadana fa tsy voaka ny Madagasikara etso. Zay mantsy le communiqué nareo eto. Dia ny communication androany mafinaritra fa rapitso no itsara ny androany. So mantsy lahy ohatran'le tamin'ny andron'le raika teo aloha ile hoe hôpital manara-penitra tonga tany ianao fa na de fianjatra anankiray tsy misy. De nampanantenaina manara-penitra zahay de nefa aveo zahay indray nasena mitady fanafody eran'ny tapo-tanety. Tena leo fampanantenapokaty zahay, leo fampandrenadrisa, leo zavatra kitotoa sy n'importe quoi. Ity ary lay fanontaniana mipetraka. Ity projet izay lazainareo fa hoe iarahana amin'ny gouvernement tany Afrika Atsimo ity dia misy fanontaniana be dehibe no lasa ao anatin'ny saina. Tiako marihana aloha izaho zay miteny eto sao mantsy isy teny indray hoe tsy zavatra fantatra alany amin'io fa mangina ela zay foana mantsy le hirakareo pikarama ao satria am'izao zao mahazo perdi amandray zao ny mpanao kanto fako de amoka ao aoko fantatrareo fa izahay ato amin'ny gardien de la révolution na ny fanorenana miabo dia on est comme un iceberg, misy équipe ana expert be dehibe ka ity fanontaniana zay etoko analitrianareo ity tsy zaho no nanana ny foto-kevitra fa ny équipe médicale aminay, misy spécialiste en méthodologiste en recherche médicale ato aminay. Donc, je parle ici au nom de toute l'équipe, mais pas au nom de RGL. Les RGL, hitanareo pejy io pejy fa tsy za. Fa ao ambadiky ny pejy io c'est toute une armée et une armée d'experts ary sorako manokana ny namana izay nanao ny sonnette d'alarme ka izy no niteny tamiko hoe pasteur misy resaka ty mila tenenina. Donc eto zany misolo tena ny équipe médicale miaraka aminay amin'ity zavatra ty. Zao ary araka ity vaovao mahafaly izay napitainy ny ministère ny fahasalamahoaka ity dia ny zavatra nahavariana dia mba ahafahana miprésenter les projets zany hoe mizany communication voy an'ity projet encopole zany hoe fanovana oncologique zany hoe service oncologique resaka recherche ny amina omamiadana zany dia professeur anankiroa no voy azy dia ny professeur spécial ao amin'ny médecine interne amin'ny resaka VIH ny professeur Randria ary ny ray dia professeur spécialiste en dermatologie professeur Rapelanoro. Les titres kosa aloha de tena garanti hoe manam-pahaizana ary tena isorana azy ireo. Fa mampanlasa fanontaniana hoy ireto méthodologiste médical anay de hoe fahaizany oncologue no ireto spécialisation en dermatologie si en médecine interne nous portons les projets ary manao garant an'le izy.
fantanina ngezabe zany zay napetraka aminareo ministère en santé. Fa c'est pas fini. Ny faharoa manarakaraka an'izay raha idirana lanindalina kely ny am'ireo olona reo ray professeur Randria ao amin'ny médecine interne amin'ny resaka VIH sy professeur Pelanoro amin'ny dermatologie, avec tout le respect que je vous dois, ary tena olombe ianareo, eto tsy misy attaque personnelle fa c'est des questions ary tsika malagasy mila zatra hoe tsy hoe kory olombe de tsy azo antanina, tsy misy accusation fa mametraka fantanina zahay. Ary mila mizatra an'izany tsika avoka malagasy tsy hisy tandroany eto hoe ka reny ane ihany ny professeur ihany et alors, ka iny ane général ihany et alors, plus zareo manana titre ngezabe, plus zareo manana responsabilité hitondra valiteny ho an'ny vahoaka satria mpanabe. Dia fantanina zay apetraka aminareo ministère en santé zay zavatra hoe tsisy oncologue mihitsy reo Madagasikara raha ohatra ka tena sérieux ty projet ty, fa pourquoi io saude hoe fomba anankiray mba ahafahana faire passer la pilule hoe ka ianina mihitsy ane no nanao ny communication io, dia am'izay zany tonga dia eno zany zany ary ny teny tompo isorana nay Andriamanitra, non sorana nay ny équipe nay médicale ny teny hoe non mila nanadiady kely sy nanao recherche ny équipe nay dia natonga an'izao fantanina izao. Fahatelo manarakaraka an'izay raha iresahantsika fotsiny ohatra ny amin'ny resaka médecine interne ny amin'ny resaka VIH, misy zavatra nagaga kely ty no parcours kely mba tiako azonareo le contexte le background de hoe tapotapoka teo tao amin'ny sehatra médecine interne dia nisokatra tapoka ny formation ny médecin amin'ny resaka VIH de nisy olona 30 mivoaka fantanina petraka formation avy taiza hoy reto équipe médicale anay reto. Matory zareo mametraka ny fantanina io de misy dikany. Raha resaka oncologie ty resaka cancer, nahoana tsy nisy appel d'offre fa tonga dia partenariat no mivoaka. Normalement tokony nisy procédure ho am'izany eto fa tsy hoe faly fosiny tsika fa io fa nahoana no tonga dia avy hatrany dia partenariat fa tsy nisy fiantsoana officiel appel d'offre tao anatin'le izy. Ny zavatra mahavarina ihany koa izy reto équipe méthodologiste en recherche médicale atao aminay reto de zao hoe ity resaka ty le anarana nomeny zareo ty lay PT Holdings ity ny amin'ny resaka ady amin'ny omamiadana ty de zao hoe rehefa nozoina sy natao ny recherche mahakasika an'io PT Holdings io dia tsy misy assise amina entité anankiray porteur na centre de recherche. Zavatra tsy anjaza zany resaka oncologie zany tsy misy entité anankiray porté an'ilay izy na centre de recherche digne de ce nom satria io tsy tokony mipotra fotsy zao fa tsy maintsy misy azy assise zay. Dia ny amin'ny ny fanambarana ny amin'ilay oncopole, fanamboarana le oncopole satria misy zavatra BDB ao hitanareo pôle zany misy zavatra betsaka ao zany de le oncologie zany misy service BDB misy zavatra BDB dia rehefa nijerena le budget zay nilazaina amin'ny anorenana an'io oncopole io de misy zavatra malasa saina de ty surface ohatrany ahoana ny surface anaovana azy raha ohatra ho Antananarivo. Misy étude zay natao ny namanay de hoe raha ny ao Antananarivo no eritreretina anasiana ty oncopole ty dia ny équivalence mitovitovy amin'ny oncopole ao Toulouse izay misy 650 lits. Ary raha misy rapporté 650 lits dia ny budget zany normalement any amin'ny 300 millions d'euros. Soi-disant ataontsika hoe ny main d'œuvre zany any ivelany ambony be fa ny aty amintsika mbola moramora fa na izany aza dia entre 200 et 300 raha ohatra ka asina fourchette ambany. Raha ohatra ndraika raha kelikely le izy izy de farafamorany 40 millions d'euros. Avec dossier zany zavatra zany eo ambany maso ny dossier nanazavana izy. Fa ity ny tena mahavarina. Fa maninona no anokatra
ankopole anankiray vaovao soit disant anokatra tsika zay mbola mampametra-panontaniana ny am'le izy nefa tsika efa manana ankopole amin'ny hgr sy ny omi raha ny logika tokony io hgr io no atsaraina na hitarina na professionnalisena sy na ny omi fa maninona no hanaovana an'io fantanina mipetraka iza zany no mahazo tombotsoa amin'io zavatra zay ho atsangan'io raha tena isy io so de anao ohatran'lay fika masisy ohatran'ny teoloha le tadinareo le hoe tsy maintsy mandeha mitsabo tena tany am'le klinika tany lafo moa izy iny dia so de misy olona ndray koa to manao kalikajy ny hampanakarena azy na fantanina anay zay tsy miteny zay dia maninona tsy ny rafitra ny fanjakana na de ekena fa tsy misy zavatra tsy mety amin'ny hgr ekena fa misy mbola tsy loko ala fa tokony efa misy io ny ankopole atsika io no atsaraina na hitarina na renovena tanteraka fa pourquoi anaovana hafa mihitsy izay tsy ao amin'ny service ny onkologie lay onkologue no mitarika azy fa dermatologue sy any médecine interne question mapetraky ny équipanay atao amin'ny méthodologiste en recherche médicale lay zany zany hoe misy discours tsy cohérent zany fa zay zany fantanina mipetraka donc nanay zany déduction ko zany reto miteny fa tsy reo équipanay reo hoe iza zany no hahazo tombotsoa am'ty zavatra ty iza ndray no privilégié am'ty soit disant ankopole fa mbola mampametra-panontaniana ary le satria iverenatsika lay holding teo rehefa nijereny ny namana nanao recherche ty pity holdings tya de mampametra-panontaniana satria rehefa nijerena zany lay traçabilité any zareo dia tsy misy mihitsy ny chercheur renommé sy centre de recherche efa ekeniny en service oncologie maneran-tany momba nyty pity holding saty fa mety investisseur azadiny fa ny resaka fitsaboana dia io no business farany malaky indrindra tiako tenenina de zao tsy misy mandaha an'le hoe hitsabo fa rehefa atao de tena atao amin'ny tokony izy ary manaraka ny norme ary tena ho fitsinjovana ny vahoaka fa tsy natao ampanakarena olona ray rositely ndray manao ketrika ohatran'le digitalisation novoizinareo iny hoe mba am'izay zany tsisy fraude ny digitalisation nefa misy olona efa fantatra fa efa miandry ny déblocage le vola am'le digitalisation efa tamin'ny andro taloha fa io no andrasany evoaka de ampanakarena an'le olona anankiray zay il se reconnaîtra de lalovina surfena am'le hoe digitalisation ialana mikosika amin'ny fifidianana zay da ekeny daolo be nefa aveo le digitalisation fidébloquevana vola ampanakarena olombitsy ary na le zavatra ivoaka digital ao raha aveo manan-kery tahaka ny tamitsika namoaka ny permis biométrique sy nanarena nomezany vazaha rehefa aveo fa zavatra n'importe quoi fa rehefa misy olona matavy be sahady taorina le izy donc fantanina mipetraka aminay zany hoe fa maninona tsy io hgr efa io ny ankopole atsika sy ny omi fa maninona misy anty vaovao ary maninona ireto olona roa reto izay tsy oncologue fa dermatologue ndray de médecine interne ndray ekena fa dermatologie misy natao hoe cancer de la peau fa misy mihitsy ny olona tena spécialisation en oncologie tsy me remettre en question ny compétence ny professeur zay fa compétence ny amin'ny domaine là oui sa ve le anarana anakiroa olombe tena olombe zay loloavina tapoloha manajanareo ray aman-dreny mba afahana valide an'le projet amin'ny olona hoe tena manao kosa le ministre ny fahasalamana vaovao totany ela fa ny voaverina ihany nefa le zavatra projet vide et creux de ty zany verina ndray ohatran'le tamikany ministère ny justice hoe fake ndray ty de mety isy zavatra hitsanga ohatran'le teo aloha mitsangana ny toerana fanaovana zezika manina natao fitondram-panjakana jerena tonga ao trano fotsiny eo fa tsisy ninonao antsangana ny hôpitaly manara-penitra riananina sy ananana de tonga eny marary eo mba manara-penitra tonga ato na ny fandrina torinaro matory ambony vy ianao
de ho avy koa ty hoe fanantenana vaovao amin'ny onkôlôjia sisa zay tena mba tsy fantatra ina fikendrena fa maninona tsy ary amin'ny centre onkôlôjika fa zavatra hafa mihitsy izy andray no kendrena hahazo vola eo zandretra zany fantanina mampieritreritra anay fa tsy hoe ho avy ndray mantsy ny marivo salosana de tsy ty fandrosoana mihitsy rergel tena le fandrosoana fa tsy lay fampanofisana anay mitsangana ka zay mialatsiny zay tezitra ho avy ndray le rangaha ty fa anakorotana korotaniko ny zavatra mba ilamina fa tsy atao hoe ka satria ianona no miteny de marina io anao zay rehefa misy fanambarana voakanareo zao de mihetsika ny ekipanay rehetra dia misy ramification be de be atao amin'ny gardien de la révolution dia zorana be de be l'efficacité n'équipe même pas en 24 heures dia nahazo an'ireto information reto zay azadino fa ny équipe gardien de la révolution de maneran-tany misy hatrany Canada, misy hatrany Indonésie, misy atraiza partout ary olona expert élite amin'ny toerany tompoko lasy tompoko sao de verinareo pastora de hoe io miteniteny foana dans le vide ozy le ramatoa anankiray zay analyste pseudo analyste dans le vide mialatsiny madama on ne joue pas dans la même cour fa zany nanao fianianana teo amin'ny altara ary mihoatra lavitra noho ny fianianana nataonareo teo anatrehan'ny fanjakana hamahana ny ondry hiaro ny ondry adidiko zany lozako eo anatrehan'Andriamanitra raha zany mana intention hamono ny ondry miantso loza mihitsy ahy eto donc tsy za mihitsy no veriverenareo am'le hoe io fa havandy zay raitsika mavandy de andao tsika samy fampiantso loza na de tsy fanao ko ary zany rasahanareo zay moa le fombatsika malagasy andao ifampitsitsika de zay raitsika mavandy de saia miantso ny zagnahary zay ray mavandy fa za efa nianiana teo anatrehan'ny altara hiaro ny ondry n'Andriamanitra tsy ara-panahy ihany fa hatramin'ny ainy zao langahy zao tany ambanivohitra niady tamin'ny fangalara-taniny tambany volo saiky namonoko ny aiko zany niteneniny olona hoe ina nidira lahy amy raha taninay fa eny ambony pilipitra nanjaray ondriko le ty io ka arovako taovy zay ataony lahy hatramy be ny tanàna ary ny fofony aiko tam'izany fotoana zany fa hoe ina nidiranao amy raha-panjakana azafady tompoko lahy ondry n'Andriamanitra reo anjarako miaro an'ireo fa tsy veriverenareo amin'ny olona nareo matsy olona nianatra de mihevitra nareo fa sagnagna reo oloreo ka eto de mbola veriko sacerdosiny aty tezera zay tezitra manompa zay manompa tsy mampiotsina anay zany et j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit sauf mon boss là-haut le Seigneur herinandro masina zao andro zao tsy miteniteny fahatany mato miteny an'izany ka de za sarotiny amin'ny ainy vahoaka na faly anareo na tsy faly ka raha zany manimba ny kapoka anareo poteko ny kapoka anareo raha ngaty raha ohatra ka kapoka manimba vahoaka malagasy oui dia manaraka an'izay misy fantanina vitsivitsy reto izay mba antaniko an'ireo olona izay porteur anty projet ty manana fantanina tiako apetraka am'ireto porteur anty projet ty ianao mantsy rehefa mametraka ny fanantenanao amin'ny olona anankiray de tsy maintsy jerenao aloha ny antécédent le olona amin'iny maizy azy solaka ho anaovana fanandramana indray tsika ozy izy ty namanay méthodologiste en recherche médicale ty satria misy fampatsahivana kely raha tadidinareo nisy campagne na vaksiny HPV natao tamin'ireo zanaka malagasy mety tsy fantatry ny malagasy sasany zany fa zay niteny azy eto ho azay tsy mahalala talohan'ny mpox no niseho zay zavatra zay talohan'ny mpox dia rehefa natao i campagne de vaccination ny HPV io zay anisan'izany reo olona tsy hoe reo fa tao ministère de santé tamin'ny mois d'octobre tsika avy amina précis
octobre nahatra entre octobre et décembre eo de misy aza natao vaccine sans autorisation parentale. Imaginenareo fa na ny vaccine ara-dalàna aza mbola akana autorisation raha tia Europe na de obligatoire ara izy, zany hoe consentement ny parent. Ity anefany a ilay vaccin ny HPV dia mbola eno tsara tsy le vaccine efa reconnu fampiasa amin'io toy ny Gardasil, izay le fampiasa mondialement reconnu, fa vaccine vaovao any zareo sinoa tsy mbola nisy napiasa fa essai clinique tany Chine de directement nampiasaina tany Madagasikara. Averiko ny ray campagne de vaccin HPV taloha ny vanim-potoana ny mpox iny de natao amin'ny zaza à partir de 9 ans, nefa normalement tokony à partir de 11 ans ho ity namana ity no anaovana azy. Ary tsy le vaccine mahazatra toy ny Gardasil izay efa reconnu, fa vaccine any zareo sinoa tsy mbola nampiasaina taizataiza fa essai clinique tany de tany Chine nampiasaina de directement aty amitsika. Tsy manao remise en question ny compétence ny sinoa, tsy any resaka, fa misy risque zany. Misy risque zany hoe mbola tsisy tonga de sanatiaviny zany ve tsika malagasy no anaovana essai clinique atao cobaye. Engane mba tsy ho mariny zany madame la ministre, fa ho tomponantoka eo anatrehany tany ianao sy eo anatrehany Zagnahary ary ianao manompo amin'ny ala. Engane eto za mihitsy eto tena engane ho diso ny ekipanay, fa tsy n'importe qui koa l'équipanay miteny eto, fa ce sont des personnes du terrain et des chercheurs. So izy teny koa pasteur mamorona laigaka pasteur izy ko mahay scientifique, za tsy mahay, tena tsy mahay, fa za manana mpanolotsaina tena 5 de raiko eto ary miasa maimaimpona ho an'ny vahoaka, manao recherche sur terrain, nanao mission tany Madagasikara zareo fa tsy mipetraka any Madagasikara. Ary tena pikariko no miteny hoe ohatrany mampanahana ty pasteur fa mba teneny, ka de teneniko ampitiavana tokoa satria tsy te hanandra za hoa tsy mitady validation aminareo zany, fa za te ho adio ny saiko anatrehan'Andriamanitra hoe Jean-Luc nafantatra zavatra ianao tamin'ny 31 mars 2026 de tsy santeny anao fa matahotra ny gagazo, matahotra ny tsiditra Madagasikara, efa zany mantsy mahazo anay zao, zay tsy mahazo miditra Madagasikara. Vaoko fantatra reo vaoko malagasy zany. Efa fantatra zao fa on est mis à prix, notre tête est mise à prix à Madagascar. C'est le prix à payer, mais on le paye avec honneur et fierté, la main sur le cœur. Tsy atao an'izany le vahoaka, tsy atao cobaye, tsy atao essai clinique. Ka dia zay ny fantany, ka mifantany mipetraka zay ataony reto chercheur anay reto de hoe engane mba tsy zany hoe ny amidy ety aloha zany de hoe ady amin'ny omamiadana nefa sanatra avany zany hanaovana cobaye sy hanaovana recherche tsika. Engane mba tsy zay hoa fa fantany mipetraka le izy satria efa nisy anti canne campagne vaccin HPV ty. Et c'est pas fini. Todika am'le resaka mpox andray tanareo le tam'le mpox iny le nisy any maman Stécie, le Stécie plutôt le zazamaty dia ny zavatra zay mampalahelo de ty hoe raha ohatra ka prouvé statistiquement parlant fa tena misy kana mpox marina Madagasikara dia nafahana nahazo vaccin ray quand amin'ny mpox ka misy subvention. Ça sent l'argent à plein nez. Ça sent l'argent à plein nez. Ka nampametra-pantanina ny kan'le tovavy kely Stécie iny
mbola épisode hafa koa fa mbola ho avy sika amin'iny aorina kely eo fa aloha andeha misesy hoe atraiza le rehetra ny fitiavanareo vola fantatra fa ny vola tsy mahatsatso fantatra fa ny vola tsy asiso fa mba asio fetrany ihany ain'olona ny lalaovinareo vous jouez avec des vies hein? Raha mbola zavatra hafa fera volamena émeraude saphir tsy haiko tsony za tsy miteny hoe mety fa bon mais là il est question de vie de santé publique tsy voavidy vola zany ka izay no tsy aritra kely nefa tsy aritra be tsy maintsy resahana eto ka aza maika ny anao comme hoe wow quel départ américain ministre de la justice ny amin'ny hoe on ne veut que vous croire ne am'izao resaky zao de iriko mihitsy aho ho diso tsisy maniry no marina dans le sens hoe afaty olona fa ny anongotsongonany maty ony tahotra tsy andevenana ny velona mahay ny gasy ny teny anio aloha tsongona ihany ny maty mety ça ne se fait pas mba hajanona ny razana mba tsy kitikitihana fa aleo manao zavatra tsy mety mba sure tena maty ve izy to zay andevombelona ka de eto zany misaotra ny namana méthodologiste en recherche médicale misitona laklosy ka nampiteny anay izay moa hoe de micro fotsiny ohatra ny bafle mitondra ny afatra ary ho ataonay ampitiavana satria aim-bahoaka zany farany afatra zany de zao hoe mba sivy retenu ihany le fitiavam-bola ry zareo zay ny problème izy ty rehefa miakatra any amin'ny loha le vola sy le fahefana de tsy manaja tsony le atao hoe sacré nareo vous ne savez plus respecter le sacré ary de marina loatra le teny soratra masina hoe ho titena ny olona ho tsy manaja zay masina inona le masina la vie masina ny aina tsy mitanirazana tsony fa ny aina sacré io ce sera sur votre conscience raha sanatry ka mandeha am'izany lalana tsy izy zany misy tsika samita in'Andriamanitra mirary herinandro masina finaritra ho an'ny kristianina rehetra zay mankalaza zany i Jesosy nanolotra ny ainy ho an'ny olona tsy tolo tena ohatrany aminy fa raha izay no ahafahana mamonjy ny firenena de vonona koa zay ny am'izany raha sotompoko